voninahitra ny eo anao Andriamanitra, lay masina indrindra, lay ambony indrindra, lay mahery indrindra, sady tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Manaja anao zay, ary satria anao no Andriamanitray, mpiara-miasa aminay, dia tongava miaraka aminay eto Jesosy, ary erao ny fananao masina ambomba ny vahoakanao rehetra eto amin'ity fiangonana ity. Dia mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Amen. Petraka isika. Jerentsika ny Genesis toko voalohany. Genesis toko voalohany. Dia ho jerentsika koa ny bokin'ny mpitoroteny, mpitoroteny 2:10. Genesis toko voalohany ary mpitoroteny 2:10. Mpitoroteny zany aorianany sy obolana. Ao amin'ny Genesis toko voalohany ahitantsika ny namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nanomboka hatramin'ny voalohany, hatramin'ny mbola maizina tsy misy n'inona, dia tsy nety Andriamanitra fa ndao asiana no mazava fa maizina ny tany. Dia nasiny ny mazava, dia nasiny ny maizina, dia nasiny ny lanitra, nasiny ny tany, nasiny ny ranomasina, nasiny ny biby rehetra ao anatiny. Genesis toko voalohany ny 7:20 sy ny toko 2 eo ambany eo. Genesis toko voalohany ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe, indro efa nomeko anareo ny anana manitsamboa rehetra izay ambonin'ny tany rehetra, ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsamboa dia ho fihinana ho anareo ireny, ary ny amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra, ary ny zava-mananana rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany dia efa nomeko azy, ary zava-maitso rehetra ho fihinany. Dia nisy izany 1:3. Ary hitan'Andriamanitra izy rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva, nisy maraina, andro fahaenina. Toko 2 eo ambany io. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro 17 dia vita n'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro 17 izy tamin'izany tanany. Ary Andriamanitra azafady ny tany andro 17 sy nanamasinana anazy, satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny izay natao. Azafady. Jerentsika indray bokin'ny mpitoroteny toko mpitoroteny 2:10. Mpitoroteny 2:10. Ny 14 ka hatramin'ny 17 ny anaran'i Jesosy. Zay fiatra-pievitra
ny rivotra zafady tsy mety zany masoko zany. Isaitra zava-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary zay manany rahona tsy hijinja. Tony tsy hafantaranao ny amin'ny alen'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolana ao ankibon'izay manananaka, dia toy izany no tsy hafantaranao ny asan'Andriamanitra